Mibian Jehova ary tany rehetra, manompoan Jehova amin'ny fifaliana, makanisa ny atreo any amin'ny fiobina. Aoko mifantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao atsika ary azy isika. Dia olony sy ondry fiandriny, midiro amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, makalaza ny anarany, fa tsara Jehova, mamandrak'izay mifamindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Ankehitriny raha eo dia misaotra anao zahay satria mbola manana tombontsoa lehibe ahafahana mihaino ny feonao. Koa mitenena aminay tompo fa mihaino izahay. Misaotra iray masonao. Amen. Faly miarabanao nahatratra izao sapato izao. Ny fiadanan'ny tompo aminao, ny sekolova tsara ny miaraka aminao eto androany, ka ny firariana dia mba ho feny fifaliana isika hahazo hery ary andray ilay fitahiana avy amin'Andriamanitra. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri o ira tifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau lai faefana be manuvani panuta nate malemi azare hajesi zauni uta o ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani onira rifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau ilai piamina mia isimitanjo lai tanang misakamina na alina na anjo o ira rifuku ira
rehetra ny fitiavanao mitaona ho any an-danitra oninao mandrakiza ira refoko ira fa tena ty ilay mpamonjina. Ny tenin'Andriamanitra izay atokana ho antsika androany dia hita ao amin'ny Kolosianina 4:1. Kolosianina 4:1. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana, mandrakariva ary omamisira. Andriamanitra ranaiza ny an-danitro misaotranao izay amin'izao fotoana izao fa sabata ny andro tonga eto izay ankoko natrehanao meteza hiaraka aminay eto ary irao fananao masina mahitoetra ao am-ponay tsiray avy. Ianao mahita ny olona rehetra izay manatrika izao fotoana izao miaina izao fotoana izao Tompo, ny fahasoavanao hitoetra amin'izy ireny ary aoka ny fananao masina hitoetra aminay koa. Koa ta io izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany, angatahana koa ny famelan-keloko ny tsiray avy aminaran'i Jesosy. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampahafolony isika. Mialohan'izany dia misy ny tenin'Andriamanitra izay horenesintsika ao amin'ny Matio 5:1-7 sy 2:3. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no tafianay, fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra. Fa fantatra indray nareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Koa aza manahy. Taranaka be fanahina isika amin'izao andro farany iainantsika zao. Manahy isika ny amin'ny hoavin'ireo zanantsika. Na mandeha makany am-pianarana ary izy, manahoana tonga soa any am-pianarana ve? Ao an-tokantrano. Milamina ve ny fiainana ao an-tokantrano? Ny ao amin'ny fiarahamonina mety ve? Ahoana ny hoavin'ireo zanantsika ireo? Manana fanahina be dia be isika. Ary natsoa ny zanantsika ihany ara fa na ho antsika tsirairay avy. Inona no hoaninay? Inona no tafianay? Inona no sotroinay? Matio 5:1 nefa teo dia fa name ny teny fikasany Andriamanitra manao hoe: aza manahy ny hoaninareo, na ny ho tafianareo, na ny ho sotroinareo, fa izy fantatry ny rainareo izay any an-danitra izay ilaintsika tsirairay avy. Omeny atsika izay ilaintsika, fa ny tokony ataontsika dia ny atoky azy. Ny atoky amin'ny fanolorana azy, ny ampahafolony sy ny fanatitra izay anazy rery ihany koa. Koa ankehitriny dia manentana atsika,
mba hanome izany anjaran'Andriamanitra izany. Andraisantsika ny valiny be dia be avy amin'ny tompo, dia tsy inona akory fa ilay fitahiana, ilay fanatanteran'Andriamanitra, ny teny fikasany araka ny voalaza amin'ny Mateo 1:32-30 io, hanome mihoatra antsika noho izay ilaintsika izy. Andriamanitra anie hita antsika tsirairay avy, ary amin'ny alalan'ny fahalalatana fa tsy amin'ny famihinana no azahoantsika izany fitahiana manambamby avy amin'ny raintsika izany. Ankehitriny dia hiaraka hivavaka isika hamarina ny fotoana. Tompo, misaotra anao izahay, fa lehibe ny teny fikasana omenao anay, fa ianao tokoa no miay anay amin'izao fiainana izao. Be fanahiny izahay, mamindrafo aminay, fa aoka kosa hatoky ny teny fikasanao, ary hatoky amin'ny famerenana izay ianao, anjaranao ireny, koa aoka tsy amihina izany izahay tompo malalo, fa nolotra ampifaliana mandrakariva ny ampafolony sy ny fanatitra ho famitana ny asanao. Dia ho avy ianao Jesosy ka hamaly anay araka ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Tonoina sy angatahana amin'ny anaranao mpamonjy ity izany vavaka izany. Amen.
miarabantsika indray raka izy a natratra izao fotoana izao tonga amin'ny fotoana mamy izay natokana ho antsika sika amin'ity anio ity a ka andao aloha tsika hivavaka mialohan'ny enotsika tory-teny vavaka tsika ranay izy any an-danitra mbola misaotra anao izay no ny fitahinao sy ny fitantananao anay iaino tantara indray izay amin'ity maraina ity a ka sokafo ny vosiny izay na tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny lohatenin'ny tory-tenitsika androany raka izy a dia manao hoe voaovan'ny teny mamy natao taminy voaovan'ny teny mamy natao taminy. Tany amin'ny tanàna kely anankiray tany Amerika tany a no niseho ny tantarana rangahy anankiray izay antsoina hoe Jacques Murray a no entina amintsika androany. Ity rangahy ity dia nanana orinasa lehibe anankiray. Ny orinasany a dia feno mpiasa be da be tao aminy ary i monsieur Jacques Murray a dia manana fahazarana mizara teny mamy a amin'ireo mpiasandreo. Tena niroborobo a sady nahomby tokoa ny orinasan'ny monsieur Jacques Murray ka tena nandroso dia nandroso tokoa. Tena tia ankizy ihany koa i monsieur Jacques Murray ary izay rehetra nataony a dia tena nahomby avokoa. Indray andro ary ankizy a dia nisy mpanao gazety anankiray a nanadihadana azy ny amin'ny anton'izao fahombiazana izao. Dia mbola nitsikitsiky indray monsieur Jacques Murray a ary namaly an'ilay mpanao gazety hoe ilazako tantarana zazalahy kely anankiray ianao a antsoina hoe Zaka ny anarany. I Zaka dia efa maty ny ray aman-dreniny izany hoe tsy manana dada sy neny intsony izany i Zaka fa maty a ny dada sy neniny. Lasa nampalahelo kely i Zaka satria tsy nisy ny karakara intsony a i Zaka. Rehefa tsy nisy ny karakara intsony Zaka dia nisy fianakaviana anankiray ihany anefany a nazoto a nandray an'i Zaka. Dia rehefa niraisiny zareo tao i Zaka dia nikarakarainy kanefany a mesarotra amin'ny fiainana ka tsy vitan'zareo ny nikarakara an'i Zaka hatramin'ny farany. Avy eo dia tsy vitan'zareo intsony ny karakara an'i Zaka ary tsy maintsy nalefa nandeha i Zaka izany satria tsy vitan'izy ireo intsony ny mitaiza an'i Zaka. Dia lasa raka izy i Zaka nandeha. Rehefa nandeha i Zaka dia tsy nanana trano nialofany izy ary rehefa ela ny ela dia nerovotra ny akanjony sady naloto teny akodiny teny. Rehefa nandeha ny fotoana dia manomboka misimisy fofona ihany koa Zaka satria tsy nisy na ny rano hidiovany ny trano hipetrahany ka teny amin'ny lalana teny izany i Zaka no natory. Indraindray izy dia ny amin'ny tsenan'ny olona eny no matory rehefa mody daholo ny mpivarotra kanefany misy ireo mpivarotra izay sarotorotony ka tsy namela ny Zaka atoritory eny an-tsenany eny. Voaroaka foana izany raka izy i Zaka fa tsy nahazo nijanonjanona teny an-tsenan'ny olona teny. Ny hafarahany Zaka dia lasa izy nandeha teny an-dalambe ary teny ambany tetezana raka izy Zaka no natory. Fa mba fantatrareo ve raka izy ny sakafon'ny Zaka? Tsy manana sakafo Zaka fa eny amin'ny daba-pako eny izy no manangona ny sakafo izay hohaniny. Zany hoe ny fako izay efa harian'ny olona zany ka misy mbola zavatra azo kofina na azo hohanina izay ny zavatra no hohan'ny Zaka zany. Tsy nanana namana ihany koa Zaka satria izy dia tsy tian'ireo ankizy manodidina satria malotoloto sady rovidrovitra ny akanjony ka alika kely anankiray izay no mba namany Zaka. Ty alika kelin'ny Zaka ty dia tena mahatoky tokoa ary nomeny anarana hoe Boby ity alika keliny ity. Isan'andro dia mandehandeha eny an-dalana eny i Zaka sy ny alika keliny. Indray andro ary dia nisy ramatoa anankiray nitondra entana mavesatra. Rehefa nitondra entana mavesatra ity ramatoa anankiray ity dia latsaka ilay entana anankiray teny an-tanany ary rehefa niondrika anankan'ilay entana izy dia mbola latsaka ihany koa ilay entana anankiray izay novombininy tamin'ny tanany ilany. Avy eo dia niazakazaka Zaka raka izy namonjy an'ity ramatoa ity. Norofony entan'ilay ramatoa ary nateriny teny amin'ny fiara izay nisy anazy ilay ramatoa. Tamin'izay fotoana izay dia hozy izy ilay ramatoa hoe misaotra indrindra ry zanako lahy, tena tovolahy tsara tokoa ianao. Izay raka izy Zaka vao nandray olona ny teny mamy taminy tahaka an'izany fa ny zavatra azon'ny Zaka mantsy dia teny marary sy teny mampalahelo foana fa tamin'ity indray andro ity rehefa nanampy an'ilay ramatoa izy dia nahazo teny mamy avy amin'ilay ramatoa. Avy eo raka izy dia falifaly Zaka ary lasa izy nandehandeha
rehefa nandehandeha izy a dia lasa izy nakeny amoron-drano anankiray. Teo amoron-drano teo a le rano moa madio be dia nijery ny tenany teo izy satria rehefa makeny amin'ireny raha madio ireny moraka izy tsika dia miseho eo ny alokontsika ary hitantsika eo ny tenantsika dia nijereny teo raiky izy ny tenany ary hitany fa tena efa mahaloto sy mikorotana izy ny tenany ray manontolo. Tamin'izay fotoana izay a dia lema ny lohany, nosasany ny lohany dia mibangibangony tamin'ny tanana ny volony. Avy eo ihany koa dia nesoriny ny akanjony ary dia nisasany tamin'ny rano teo ihany koa na dia tsisy savony ary dia nisasany teo ny akanjony. Avy eo raiky izy izaka dia tonga zazalahy kely nadio izy, lasa indray izy ny alika kelyny nandehandeha teny an-tanàna. Avy eo ny olona teny an-tanàna dia ny tena anazy hoe tena mahafinaritra tokoa ianao ry zaka fa kay ianao mety madio tsara ohatran'izao ihany ary kay ny volonao mety milama tsara ohatran'izao ihany. Dia naverimberiny zaka hatrany ilay teny nataon'ilay ramatoa hoe zazalahy kely tsara ianao. Io teny mamy io raiky izy dia nanova tanteraka amin'ny fiainany zaka ary naverimberiny tao an-tsainy foana izany teny mamy ny tenen'ny ilay rangahy zany, ilay ramatoa zany. Taty aoriana dia nahazo fianakaviana anankiray izaka izay afaka nitaizana azy ary ny lofo ihany koa izaka tao anatin'izay satria naverin'ireo olona afaka nitaizana azy ireo nianatra indray izaka ary afaka nianatra indray izy ary taty aoriana izy nahazo mari-pahaizana manokana mahakasika amin'ny fitantanana. Dia ozy izy izaka mantsa an'ilay mpanao gazety hoe arindro izy tia manoloana anao ity. Izaka kely taloha ity manoloana anao ity izay mitondra ny anarana hoe Jacques Murray amin'izao fotoana izao. Talanjona araka izy ilay mpanao gazety rehefa nahareny tantara mampihetsi-po any Monsieur Jacques Murray. Lasa lehilahy manan-karena sy malaza izy amin'izao fotoana izao ary izany rehetrarehetra izany dia vokatry ny teny mamy izay nataon'ilay ramatoa taminazy tamin'izy mbola kely. Rankizy, tandremo ny teny ataontsika amin'ny namantsika, fa ny teny ataontsika amin'ny namantsika dia na mety hahasoa anazy na koa mety handratra sy hanimba anazy. Ao amin'ny Kolosiana 4:1-5 le vaky teny fotra efa nivakiana tamintsika dia miteny hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira. Mitody amin'ny olona eo akaikinao tsy haiko na iza ny eo akaikinao amin'izao fotoana izao ary teneno izy hoe olona tsara ianao sady mahafinaritra. Mety hanovan'ny fiainany izany teny izay ataonao izany ka ny rariana dia ny ankizy rehetra dia samy hanolotra teny mamy mandrakariva amin'ny namany avy. Hitantsika ny Jesosy. Amen. Tongotra Jesao miantorahako mpanompona feno misy vonjyoay tena azo antoka o fifaliana nomena tsy ho tapitra mandrakiza fiadanana no tsapakora Anilanao Jesao fanaona mo no saikyo minihira toizao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jesao malalako Raisureni sautra tulotrufa tena vukatini fu Jesao atulutru uanauzo tena kuiza Natsimendi kazare atukani uana favununa wanaradi na umura na usarucha
ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao e ny sabatra hitoeranao Jeso malalako raisoraisoe ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo fanaonamo no saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisoraisoe ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo isaorantsika mandrakariva Andriamanitra nafahantsika manana tombontsoa manokana amin'ity fotoana ity izay ifampaherezantsika indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha omena lohateny ny fampaherezana izay ifampizarantsika amin'ity fotoana ity dia azo raisina amin'ny fomba tsotra manao hoe ny asarobidiny ny famelan-keloka. Satria izany famelan-keloka izany tokoa mantsy dia mandray roho. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izy io, eny. Fa na dia tsy eo misehatra fivavahana aza, maika moa fa aty amin'ny sehatra izay tontolo iainana sy ifandraisana amin'Andriamanitra ary ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Ny famelan-keloka dia zavatra anankiray izay azo lazaina hoe lohahevitra tiana dinihana satria mety ho zavatra tsy vaovao be amintsika ho antsika izay eo misehatra kristianina izany, eo misehatra ny fivavahana, fa eo amin'ny fiarahamonina kosa izy io, na dia tsy maintsy iainana aza, tsy maintsy misy aza, ary azo lazaina hoe tsy azo tsintsinoavina, dia misy kosa ny fomba fijery izay mety mampiavaka kely azy amin'ny tontolon'ny fivavahana, ary izay indrindra no anokanantsika fotoana amin'ity fotoanany fiankofana ity, andraisantsika fampaherezana sy taridalana. Asaiko sahady ary ianao amaky ao amin'ny Matio 7:20 ka manomboka eo amin'ny 9:20 raha mitantara ny mahakasika manokana ny fahatsapana tao anatin'ny mpianatra Jesosy Kristy anankiray, dia tsy iza zany fa Petera. Rehefa nahare izy ny amin'ny fomba tiany Jesosy Kristy handaminana izay mety ho endrika tsy fifankahazahoana. Ny 9:20 ao amin'ny Matio 7:20 dia zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no anotaniny rahala amiko ka avelako izy. Dia tsy nijanona teo izy fa notohizany kely, hatramin'ny impito va. Teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia nanana karazana lovantsofina izy ireo izay ny fampitondrany, ary tsy vaovao amin'ity mpianatra Jesosy Kristy ity izany. Fa teo amin'izy ireo dia nisy fomba fijery anankiray manao hoe intelo ihany no anaovana fahadisoana dia tsy misy intsony famelan-keloka. Tsy avy amin'Andriamanitra zany,
fa fomba nentin'izy ireo ny fampitezana tao anatin'ny tontolo fivavahana jiosy. Hitantsika moa zany fanambarana zany rehefa mamaky ireo taridalana makasika ny fiainan'ny ireo mpanoradalana sy fariseo isika mpitarika fiangonana tamin'izany fotoana izany. Raha jerena zany zany tontolo-kevitra izany azo lazaina hoe efa nioatra na ny marimarina kokoa efa nioaran'ny Petera amin'ny mahajiosy azy ny hoe hatramin'ny impito va. Ina ny valitenin'i Jesosy Kristy. Ny 2:20 dia hoy izy hoe tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amin'ny 70. Afaka manao kajikajy kely isika. Fa raha maha olombelona dia sarobidy ny famelan-keloka. Sarobidy aloha voalohany indrindra satria Andriamanitra mihitsy no nametraka izany ho fanomezana manokana ho an'ity taranaka ity, dia ny taranak'olombelona zany. Ao anatin'izany izaho sy ianao. Apetraka mandrakariva amin'ny fanontaniana manao hoe hatraiza no fafahantsika mino ny asarobidiny zany famelan-keloka izany. Tsy maintsy miverina aloha isika mahatsapa ny asarobidiny zany avy amin'Andriamanitra. Misy fiteny anankiray zay manao hoe tokony ho hitantsika ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra fitiavana. Raha tohizana zany, raha velabelarina zany dia mitondra antsika ihany koa amin'ny hoe tokony ho tsapantsika ny asarobidiny famelan-keloka ao amin'ilay Andriamanitra mpamela heloka. Ny mpanao salamo dia mametraka sy manorontsorotra ny asarobidiny zany famelan-keloka izany izay avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny salamo 2:30 lomboko amin'ny 1:1 dia zao ny fanambarana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Asan'Andriamanitra mihitsy ary isaorantsika izy. Fa efa nisy taridalana izay mampahatsiaro antsika manao hoe raha misy valimbavaka izay anisan'ny valian'Andriamanitra eo no eo dia ny famelan-keloka. Raha mangataka amin'Andriamanitra isika dia omen'Andriamanitra tsy misy fepetra ny amin'izany famelan-keloka izany. Satria fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy ny manome sy manambara ny asarobidiny ty famelan-keloka ity. Zava-dehibe zany, manamafy moa izany mpanao salamo izany eo amin'ny salamo 3:100 ka ny 2:20 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Eo amin'ny tontolo ny fivavahana ry havana malala dia azo antoka fa mora kokoa ny mahatsapa izany ary azo atao ny mahatsapa fifaliana misitraka izany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Saingy tsara ny mampatsiaro fa na dia toy izany aza no ataon'Andriamanitra na dia fototrasan'Andriamanitra mihitsy aza ny mamela heloka dia petraka ihany ny fanontaniana manao hoe iza no mety mankasitraka sy manome lanja ny asarobidiny zany famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Jaona 1:1 ka ny 9 sy ny 7 ary ny 10 dia misy toejavatra toy izao zay azo amariparitana
ny karazana fotom-pisainana mankasitraka n'izany asarobidy ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Zao ny voambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka amin'ny 15 Jaona voalohany toko voalohany. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Mety hisy fotoana tokoa isika noho ny fahatsapana fa efa mba ela ihany no ny vavaka, efa mba ela ihany no tao amin'ny sehatra tia kristianina ity, efa mba ela ihany no namonjena fiangonana, efa mba ela ihany no namakina ny tenin'Andriamanitra, efa mba ela ihany no dia mandeha eo ny lisitra. Koa amin'izao fotoana izao ve tsy mba efa dia eo no manomboka ilay fiheverana fa mety ho tonga amin'ilay sehatra hoe tsy manana ota. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe mamita tena ny amin'izany fotom-pisainana izany. Mety mamitaka tokoa zany satria na ny olona manodidinao azany dia mety ilaza aminao hoe mahafinaritra kosa ity mpitarika fiangonana ity. Mety efa raha milahatra eto isika, ianao zao mety efa tsy manota intsony fa za zao mbola manota, dia maheno an'izay tokoa. Fa raha tohizana ny vakiteny ao amin'ny 15 dia hoy izy manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika manadio antsika ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra. Andriamanitra dia manomana famelan-keloka ho an'ny taranak'olombelona. Fa izay rehetra mihevitra ny tena no tsy manana ota dia tsy hatsapa voalohany indrindra ny asarobidiny izany, ary ny manaraka izany dia zao tsy hisitraka izany famelan-keloka izany. Ary na ny olona iray izay miaiky ny fahotany aza ka mahazo famelan-keloka fanadiovana afaka amin'ny tsy famarinana rehetra, dia mitoy izy manao hoe 15 raha hoy isika tsy nanota isika, zany hoe mahatonga antsika heritreritra indray zany ny famelan-keloka raisitsika amin'Andriamanitra ho toy ny hoe tsy manana fahotana indray isika. Zavatra samy hafa izany. Voavela heloka isika ry havana fa tsy hoe tsy nanota. Tena nanota izaso ianao. Fa raha inontsika ny rafitry ny famonjena izay napetraka Andriamanitra, mametraka ny asarobidiny zany famelan-keloka izany, dia hisitraka an'izany isika ary mandalo amin'ity fanapahan-kevitra ity fiaikena ny fahotana mba ahafahantsika mandray ny fibebahana ihany koa. Andriamanitra dia manomana izany ho asoanao ary miantso antsika izy, satria ny olona izay mahatsapa ny asarobidiny famelan-keloka ihany no afaka miray fo amin'ny valiteny izay nomeny Jesosy Kristy any Petera, izay valiteny to tsy ho tratra raha ny maha-olombelona fotsiny. Tsy zaka ny maha-olombelona antsika ny hoe mamela heloka, ary araka ny voalazana eto dia hoy izy hoe tsy ilaza aminao aho izy hoe impito, fa impito amby 70. Azo lazaina hoe aza manisa akory. Eto amin'ity tontolo ny fiarahamonina iainantsika amin'izao fotoana izao ity dia misy foto-kevitra toy izao hoe zany olona mamela heloka zany dia olona malemy, karazana ohatrany hoe tendrena na tondrona ho fahalemena zany ny famelan-keloka. Ary maro ny olona izay mirona miandany amin'izany fomba fijery izany, hany ka rehefa tonga ny fotoana tokony isiany fifamelana any amin'ny tokantrano, any amin'ny ankohonana, eny amin'ny fiarahamonina, dia miverimberinao ny hoe ny olona mamela heloka anie olona malemy, tsy manana azon-damosina. Ary eo indrindra no ilantsika izao fifampaherezana izao. Voalohany aloha, fahefan'Andriamanitra ny mamela heloka.
satria ny famelan-keloka dia mitovitovy ihany koa amin'ny hoe natao tamiko izany zavatra izany ary tsy mety miteraka fahadosoana ho anao zany saingy zao zakaiko zany nataonao tamiko zany ka raha miaiky ny fahotanao ekenao fa diso ianao dia avelako zany. Mitovy ihany koa amin'ilay fotokevitra hoe famotsoran-keloka. Tariko ny saintsika eritreritra manao hoe ny olona afaka manome famotsoran-keloka ny ka ny olona manana fahefana amin'izany ihany. Koa nahoana no toa mora amin'ny ity fiarahamonina ity ny mieritreritra fa fahalemena ny famelan-keloka tsia. Ny olona afaka mamotsotra heloka dia olona manana fahefana. Ny olona afaka mamela heloka dia ny olona manana tanjaka fahazakana. Raha mandinika kely isika dia afaka manamarina n'izany toe-javatra izany. Ary izay mahatonga ny Jesosy Kristy tsy nametra loatra izy fa tonga dia nivelarina zany satria fahefana izany. Ndeha ho raisitsika ampo ity toetra namelan'Andriamanitra heloka antsika ity ka hatonga antsika ihany koa mba ho olo ny famelan-keloka. Betsaka ny olona no tonga mifamoizam-po satria tsy mahazo famelan-keloka. Mety mahazo famelan-keloka izy amin'Andriamanitra saingy ilay olona nanaovany fahadosoana tsy mety amela heloka azy ary dia mitambesatra izany fahatsapana meloka izany, miteraka fahasimbana any amin'ny fo, any amin'ny saina. Antsoina izaso ianao mba hiara-iasa amin'Andriamanitra ahatsapa ny asarobidin'ny famelan-keloka satria ny olona zay mahatsapa ny asarobidin'ny famelan-keloka ihany no afaka mamela heloka ny hafa, afaka mamonjy ny hafa ary afaka mampahery ny hafa izay nanao fahadosoana. Izany zavatra resana amintsika zany dia tsy fanomezan-dalana hanao fahadosoana, tsy fanokafana lalana mba hanao fanoherana an'Andriamanitra, fa fomba fiasan'Andriamanitra anavotana ny fahalemena maha-olombelona latsaka amin'ny fahadosoana, ahafahana miarina avy eo amin'ny toerana izay nalavona. Maro eo amin'ny ity fiarahamonina ity no mila an'izany. Ary na isika ao anatin'ity sehatra fivavahana ity aza izay mbola manota satria mpanota dia mila an'izany famelan-keloka izany. Fa ny fanontaniana dia manao hoe ekenao ve ny fahadosoanao? Ekenao ve fa manana anjara fahadosoana ianao amin'ny toe-javatra iray ka tsy ny amindra an'izany amin'ny hafa no vahaolana, na fiezahana anamariny tena, na fiezahana mamindra heloka, fa raiso ny andraikitrao ka raha toa fantatra fa manana anjara fahadosoana ianao dia miaiky heloka no antson'Andriamanitra mba ho sarobidy amintsika ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra. Ary efa tonga ny fotoana mba anjarantsika indray ny mamela heloka satria antsona ho amin'izany ihany koa isika fiara-miasa amin'Andriamanitra dia ho tsapantsika ny asarobidiny izany ary ho vitantsika ny mamela heloka ny hafa. Tsy hametra ka hanao hoe tahaka ny tamin'izany fiarahamonina jiosy zany zay tena marina moa tsy teo amin'ny fiarahamonina manontolo le izy fa tao amin'ny ireto ampahany ireto ihany zay nilaza fa intelo ka rehefa tonga amin'ny fahatelo dia tsy hamela heloka intsony fa mba ho toetra, ho zary toetra satria manefy antsika, manefy ny maha-izy antsika, manefy ny toetra antsika ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra raisitsika sy ankasitrahantsika. Koa tiako ny hametraka izany asarobidi ny famelan-keloka izany inotsika raisina avy amin'Andriamanitra
ary atolotra mba hahafahantsika koa mamela heloka ny hafa. Mba ho fanandramana mahafinaritra ho antsika anie zany, ka tsy ny hoe mitahiry sy mikolokolo ary milalao fahotana, fa kosa mandray ny famelan-keloka ananana fiadanam-po avy amin'Andriamanitra. Ary izara izany fiadanam-po zany ihany koa ho an'izay mety manao fahadisoana amintsika, satria sarobidy ny famelan-keloka. Andriamanitra ne tahantsika. Amen. Ivavaka isika. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro amin'ity fotoana ity, dia sitraka indrindra raha mba tanterano aminay izao tsodrano izao ny fitiavanao Andriamanitra ray ane, amelano ny tsy fahatanterana rehetra. Fa soavan Jesosy Kristy zanakaony hatsapanay izany famelan-keloka izany, ka hafahana ihany koa mba mamela heloka ny hafa. Fampiraisana avy amin'ny fananao masina ne hitehirizanao anay tsirairay avy. Ka raha ho avy tsy ho ela amin'ny raha lanitra ianao Tompo, dia hitsenanao voavela heloka izay rehetra tsy ankanavaka. Ary tononona ihany koa zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.